Nisy ny etsika izay no tanterahiny fiangonana APOKALIPSY. Etsika ho fitondranam-bavaka ny firenena malagasy sy ho fitondranam-bavaka ho famerenana ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara na ny îles éparses izay lasa ny frantsay. Tetsy amin'ny kianjana Ambohijatovo moa no nanatanterahana izany fotoam-pivavahana izany ny asabotsy lasa teo. Nisy arak'izany ny fitondranam-bavaka ny firenena sy ny vahoaka malagasy ary mpitondra isan'ambaratongany eto amin'ny firenena. Ary teo ihany koa ny vavaka fifonana sy ny vavaka fibebahana ho an'ny tanindrazana. Miakoka eto amin'ity tany izay fotoana tongotra ity, mifona dia mandro ny amin'ireo zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao izay vitanany firenenany izao fiangonana izao Andriamanitra ray. Mamindrafo amin'ireo lehilahy leloka rehetra. Noravahana tamin'ny hira fiderana sy ny hira fanandratana an'Andriamanitra moa ity fotoam-pivavahana izay notanterahana tetsy amin'ny kianjana Ambohijatovo ity, ka nandray anjara tamin'izany avokoa ireo sampana avy amin'ny fiangonana APOKALIPSY avy amin'ny faritra manodidina eto Antananarivo. Nisy ny fitariam-bavaka sy ny fandraisam-pitenenana izay ny fandambiasan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana APOKALIPSY. Fifalena ny miarahaba antsika rehetra izay voalanina eto amin'ny te anio ete noho ny vanim-potoana anankiray lehibe izay ho an'ny tanindrazana. Ratsaivina dia ny taona 7/7/7 dia nanapa-kevitra ny teo anivon'ny firenena mikambana fa ny nosy madinika manodidina ny Madagasikara dia an'ny malagasy ary tokony ho averina aminy ny fitantanana azy. Ho fiarah-mientana, ho fifanohanana ary ho fanohizana ilay vina efa napetrany tao anatin'ny vinanasany kandidana filoham-pirenena azy dia mifanomentanana amin'ny fitondram-panjakana ny président Mayol sy ny fiangonana APOKALIPSY eto Madagasikara ny amin'izany fitakina ireo nosy madinika izany ho an'ny malagasy. Ny pasteur Mayol izay filohan'ny APOKALIPSY maneran-tany no nitondra ny tohiteny tao anatin'ity fotoam-pivavahana lehibe teto amin'ny kianjana Ambohijatovo ity. Maro ny vahoaka kristianina eto, ny FIANGONANA, ny fiangonana zokiny, ny fiangonana zandriny rehetra, ao ny silamo, ao ny judaisme, ao ny boudista, ao ny hindoista, ao ny trombista, dia samy miantso samy taraina. Nanentana ny kristiana rehetra nitsanganavaka sy ny vahoaka malagasy moa ny pasteur Mayol mba hitsangana sy hivavaka ho an'ny firenena. Nitsangana daholo tsika vahoaka malagasy firenena perinasa miaraka amin'ny pasteur Mayol sy malagasy rehetra izay mahatsangana anatin'izao fahoriana zao ka amahazo dia nanao ny ara-diplomatika, nanao ny ara-politika ny fanjakara malagasy fa izay kosa anao ny miara-panao ny firenena ity satria raha tsy misy herin'Andriamanitra io tsy ho azotsika mihitsy ka raha azotsika miaraka amintsika ny herin'Andriamanitra sy ny fahaizana azotsika. Ny tena manesika zany anatrika an'ilay fotoam-bavaka amin'ny hoe fitrotronan-bavaka an'ity firenena ity dia amin'ny malagasy ahy zany satria anisan'ilay taranaka navelan'ireo ray aman-dreny taloha ny tenako amin'izao dia rehefa dinihana sy no alalinina tokoa ilay izy hoe nosy madinika manodidina antsika dia hoe tena ny malagasy marina dia rehefa tena nandita an'izy hoe raha misy tombontsoa tokoa ho an'ny taranaka fara-mandimbila izy dia tapa-kevitra ny tenako anatrika hoe hiatrika hitondram-bavaka n'ity firenena ity hitondram-bavaka ny fanjakana hitondram-bavaka amin'ny mpitondra antsika mba atateraka n'ilay ady ataony amin'ny frantsay. Ny sosi-kevitrako voalohany aloha dia ny ara-baiboly ihany raha mijery ohatra kely tsika anankiray ao anatin'ny baiboly fa ny zanak'Israely dia tena voagezy
ketsainy Egyptianina fa raha amin'ny heriny sy ny tanjaka izany zanak'Israely zany a tsy afaka atao Egypte izy fa nakininy tamin'Andriamanitra ilay izy a dia rehan'Andriamanitra ny fitarainany a dia niditra tsehatra Andriamanitra nanala ny zanak'Israely teo ambanin'ny tanan'ny Egyptianina. Dia za zany zavatra prisihako ny malagasy rehetra eto Madagasikara na ataontsika hoe any ivelany hoe raha mbola gasy ianao a dia tsy misy afa-tsy mifiraisan-tsainantsika satria atsika le tany a men'Andriamanitra atsika le tany olovain'ny taranaka faramandimby a dia mampirisika ny kristianina rehetra anao antso manao antso zany hoe andao re a tsy sarahana amin'ny resaka tokom-pivavahana ny fomba fanavotana ny firenena satria hoe sambatra amin'ny firenena zay manana n'Andriamanitra ho andriamanina. Dia satatra manokana zany a zao hita ty zao a amin'ny mampanakanto anandraikio moa zany nitondrako an'izay hoe manentana atsika artista na manentana ihany koa ho atsika rehetra zay atao hoe zanaka malagasy ka matsiaro fa latsaka katerena amin'ny firenena dia manentana atsika zany hoe andao iray saina andao iray foa ifangataka zavatra amin'Andriamanitra tsika dia mba tanteraka amintsika ilay hoe Andriamanitra anie no momba atsika ary ho tany tsara ty tantsika ty.